Fary miarabantsika tsirairay avy-ndraitra tsy te hizoma fa 14 volana Jolay ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola velonaina soamantsara ary afaka manday ny teny amin'ity maraina ity. Mialohandoerantsika ny amin'ny mofonainana io dia hivavaka isika. Ry tompo-tianay eo mbola velom-pisaoranao izay tratran'izao fotoan'izao indray. Misaotra anao mbola manokatra ny masonay, mampiratra ny fiainana ihany koa. Ny angatanay dia ny asanao tokoa ny fiainanay ary mba hivoaka mpandresy ny tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe loharanon'ny famindram-po manasitrana. Loharanon'ny famindram-po manasitrana. Nalaina amin'ny Lioka 7:5-5 tapan'ny 2 manao hoe fa ny zanak'olona tsy tonga hahavery ny ain'ny olona fa hamonjy azy. Amen. Fa miramiranana sy fahaizana mifandray amin'ny hafa no nentin'i Jesosy teo amin'ny asany. Mitaky faharetana sy toetra ara-panabetsaka ny mampiditra ny fivavahan'ny Baiboly ao amin'ny fiainan'ny tokantrano sy ao amin'ny toeram-piasana. Ny manaraka ny fizotry ny asa mandrara eo amin'izao tontolo izao nefa tsy hijery afa-tsy ny voninahitran'Andriamanitra. Eo amin'izany toeran'izany no miseho ny maha-mpanampy antsika ny Kristy. Tsy ho feno ny ahiahin'izao tontolo izao na oviana na oviana izy ka tsy nanam-potoana eritreretana momba ny zavatra ny lanitra. Matetika no maneho ny hafalian'ny fony izy tamin'ny fanaovany hira salamo sy hirany lanitra. Ny iray tamin'ny lanitra tamin'ny alalan'ny hira izy ary raha nitaraina ny namany noho ny fahavizanany amin'ny asa dia nanome fifaliana azy. Ny feon-kira mamy, ny pololotra avy tamin'ny olony. Toa nandroaka ny anjely ratsy ny fideranana sandrany ary hanitra manimpofona tahaka ny emboka ny nanenika an'izany toerana izany. Voasitona hiala avy etỳ antany na asesy tany azy ny sain'ireo mpiaino azy ka nitodika ho any amin'ny tanindrazana any an-danitra. I Jesosy no loharanon'ny famindram-po manasitrana ho an'izao tontolo izao ary nandritra an'ireo taona rehetra nitokanany tany Nazareta dia nikorina avy eo aminy ny onja mitory firaisampo sy mitory fitiavana. Ilay mitana an'izao tontolo izao amin'ny teniny dia nanaiky hietry hitsimpona vorokely maratra. Toy izany araka ny tombon'ny saina sy tena no nandrosoany fity koa tamin'Andriamanitra sy ny olona. Ny fivelaran'ny fony tamin'ny olon-drehetra no nahababoan'ny fo rehetra ihany koa. Ny rivo-piainana nitory fanantenana sy herim-po izay nanodidina azy dia nahatonga azy ho fitahiana ho an'ny tokantrano rehetra ary matetika no antsoina tamin'ny sinagoga izy tamin'ny andro sabata mba hamaky tapatapany amin'ny lesona avy amin'ny mpaminany ka nangitakitaka ny fon'ny mpiaino raha mamirapiratra avy amin'ny teny mahazatra ao amin'ny soratra masina ny fanazavana vaovao. Nefa nialan'i Jesosy rehefa neto fisehoana ivelany izany. Nandritra ny taona rehetra nitoerany tao Nazareta dia tsy nampidera ny heriny nanao fahagagana izy, tsy nikatsaka toerana ambony izy ary tsy nisalotra anara-boninahitra akory. Fa dia nihetry mandrakariva tao anatin'ny fandeferana lalina, fanetretena lalina no netiny nampisehoan'ny fitiavan'Andriamanitra iray. Dia tahaka izany no nandehanan'ilay Kristy, ilay tompontsika teto amin'ity tany ity. Izany ihany koa no ity nandehanantsika. Hietry hanana fanatretena tahaka azy, tsy eboebo, tsy hanandra-tena fa handeha amin'ny fahatsorana ary hampita ny fitiavana eo amin'ny hafa. Dia mba ho aminao tokoa izany ohatra izany satria izany no maha-kristianina antsika, mpanara-dian'i Kristy, mandeha tahaka an'izay nandehanany ihany koa. Irainay tsara indrindra izay any an-danitra, misaotra anao ny amin'izany teninao izany, misaotra ny amin'ny ohatra sarobidy nomenao anay. Ampianaro izay mba
anana fandeferana, ampianaro izahay mba ho tia hietsy tena, hanetsy tena amin'ny hafa ihany koa, ary hanam-pitiavana an'ireo izay efa hahilikiliky ny hafa. Aminaran'i Jesosy, amen. Piaro